Mbola ao anatin'ny fifampitondranam-bavaka ihany isika, isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny fahafahantsika miara manatanteraka izany. Koa asaiko hatrany ianao fa ho tanterana izany vavaka izany. Saotranao izay ray tsara indrindra izay any an-danitro ny amin'ny tombom-pahavelomana, tombom-potoana ihany koa, tombon-tsoa izay ahafahanay mitondra eo anatrehanao ireto atom-bavaka ireto. Vavaka manokana izahay ho an'ny mpanomponao Kristela izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao. Efa misy ny fitsaboana izay atao, misy ny fandaniana vola be ao anatin'izany. Koa mangataka izay Tompo ny idiranao an-tsehatra mba ahatonga ny fahasalamana izany mpanomponao izany ho tafaverina amin'ny laoniny. Fantatray Tompo fa tsy moramora izany hoe mitsabo. Koa raha navelanao ahita fitsaboana izany mpanomponao izany, dia azonay antoka fa azonao atao ihany koa ny manome fahasalamana ho azy, fasitranana soamantsara. Koa matoky anao izay ny amin'izany. Ny namanay Volatiana ihany koa izay miomana ho amin'ny batisa, mbola misy ny olana sakatsakana maro samihafa Tompo. Ao anatin'izany ny olana eo amin'ny fiainana andavanandro. Toy izany ihany koa ny mbola tsy fahatanterahany eo amin'ny lafin'ny ara-panambadiana. Tompo, midira an-tsehatra ianao. Maniry izy ny mba ho vita soamantsara ny izany soram-panambadiana izany, koa hanampy izany mpanomponao izany ianao amin'ny fomba rehetra. Fanirianay Tompo dia hiva ary ahita vahaolana ny amin'ny fiatrehana sy ny fiomanana rehetra izay atao izany mpanomponao izany, satria tonononay ny vavaka ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.